misaotra ny tomposika ry havana tonga soa eto amin'ity toerana ity indray amin'izao maraina izao. Omany ny fosiny fanahinao ho tafahoana amin'Andriamanitra raintsika. Ho aminareo re ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Fiaraha-mandinika soratra masina anio ny salamo 520 andininy 520 hatramin'ny 530 no iombonantsika amin'ny teny fiantsony. Salamo 520 ny andininy 520 hatramin'ny 530. Mitsangana ry iantso ny anaran'ny tompo isika. Ho ny mpanao salamo, mahagaga ny teny vavolombelonao ka dia mitandrina azy ny fanahiko. Mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an'ny kely saina. Mitanatana vava ka mianahana fa ny didinao no iriko, todio aho ka amin'izao. Araka ny tokony ho anjaran'izay tia ny anaranao, ampitoery eo amin'ny teninao ny diako, ary azavela hanapaka azy mety ho faharatsiana. Vonjeo amin'ny fampahorian'ny olona aho, dia hitandrina ny didinao, ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao, ary ampianaro ahy ny didinao. Amen. Hivavaka isika, manolotra ny haja sy ny fisaorana, ny fankasitrahana ho anao zahay Andriamanitra, noho ny fahatsiarovanay, ny fahasoavanao miasa aminay mandrakariva. Fa raha reraka izahay dia nampahery ianao, raha faly izahay dia tsy nanadino anay ianao. Misaotra fa raha nanapaka anay ny faharatsiana, dia teo ianao namangy anay tamin'ny famindramponao. Ao anatin'izao fiombonam-bavaka izao ary no iantorahanay aminao indray amin'ny fanetretena, ka iondreanay, iakenay ny fahadisoanay, angatahanay ny famelan-keloka. Mba ho fivoriana ankasitrahanao zao fivoriana izao, ka nirahanao ny fanahy masina, anenika ny fonay, handresy lahatra anay androso amin'ny fankamamina ny teninao sy ny fiainana ny sitraponao. Dia maniry izahay tompo hitantananao ireo namanay mety tratra oriana, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Filazantsara araka ny Marka 4:7 hatramin'ny 7:10. Marka 4:7 hatramin'ny 7:10. Isika rehetra hiara-maka izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ary ny antso 12 ankeo aminy izy, ka naniraka azy tsiroroa sy nanome azy fahefana amoaka fanahy maloto. Ary nandrara azy izy mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny alehany, na hanina, na kitapo, na vola ao amin'ny fiankibony, afa-tsy tehina ihany. Fa asio kapa ny tongotrareo, ary aza mitondra akanjo 2. Ary ho koa izy taminy, izay trano hidiranareo dia mitoera ao mandra-pialanareo any. Ary izay tanàna tsy hampandroso anareo, na tsy hiaino anareo, raha miala ianareo dia hitsano ny vovoka ao am-paladianareo ho vavolombelona aminy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona. Ary demony maro no navoakany, ary nosorany diloilo ny mararomaro ka nositranony. Amen. Ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika, raha eo manan-karena ny teninao, ary te hivelona amin'izany izahay raha hiroso amin'ny fiaraha-mandinika soratra masina amin'ity fotoana ity. Engane ny fanahinao hanampy anay, ary ho marina tokoa ny teny fa ny famohan-kevitry ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'olombelona irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Filazantsara araka ny Marka. Io kosa dia efa lany tsenjirika.
ahoana ny momba azy zany ho ahy efa tsy resahana tsony enina ambe folo ny toko ao aminy inona ny mamarika ny famaranana nyity filazantsara ty efa nyresahantsika eny ary raisika any amin'ny farany dia inona iloha le anisan'ny teny fanorenana ny asa fifoazana dia inona koa jereo aloha ny baibolyntsika e marka 16 dia 9 nitsanganan Jesoa tamin'ny maty fa inona le manamarika tsisy filazantsara fa tsy izy inona indikany crochet amin'ny teny malagasy teny nampiana ho isika tamin'ny nanazavana izy io tovana iny mba hitovian'ny filazantsara efatra hoe mifarana amin'ny fanirahana ny filazantsara fa tsy hampaninana ny finoantsika zany va inona ary ty hoe natovana fa io manomboka eo amin'ny 17 hatramin'ny farany dia hitanareo fa anaty crochet ny filazantsara efatra tsisy an'izany afa-tsy eo ihany dia inona koa ny manamarika ny filazantsara any amin'ny voalohany indray sika filazantsara araka ny marika inona ny mampiavaka azy amin'ny filazantsara efatra tsy misy tsy miresaka ny fahaterahan'i Jesoa raha io ihany zany ny filazantsara dia tsy niteny zany krismasy sekoly aladitra injery zany raha tsy misy afa-tsy ny marika ny filazantsara tsy misy filazana ny fahaterahan'i Jesoa fa avy hatrany dia ninona ny nanaova mbatisa azy dia misesy ny asany ho an'ny marika zany marika ilay tondrona hoe filazantsara tonga dia vavany ary tsy miandry ao ilay fanamariana ny hoe niaraka tamin'izay fiverimberenana zany teny zany efa voamaritsika tany aloha zany ny verinimpira zany eo amin'ny filazantsara araka ny marika verinimpira eny tsy hitadidy dia jereo any aloha any fa efa voalazy zany any hoe ny filazantsara araka ny marika dia maika amin'ny hoe asa fa tsy be tantara le dia iza ny dada sy ny Josefa sy Maria dia taiza izy niteraka dia sisa zava-dehibe amin'ny marika nisy Jesoa ary ny asa i Jesoa nisy i Jesoa ary ny asa i Jesoa dia lozantsika re zany fa efa ny valapatra kely tamin'io sika tamin'ny fotoanandro nananantsika mofinaina araka ny filazantsara marika zay ny boky ndeary ho faritana indray ty texte ity mofinainantsika androany dia efa novakina teo ny marika toko fahenina andin'ny fafito hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo aiza ho aiza ny misy azy io eto amin'ity filazantsara ity eo aloha eo dia Jesoa Kristy niverina tany Nazareta ary nampianatra sy nanao fahagagana fa ny famaranana ny soratra masina dia milaza fa tsy nino azy ny olona dia gaga izy no ny tsy finoany dia nitety ny vohitra manodidina izy ka nampianatra iny hoe tao Nazareta nabe azy izy fa nailiky ny mpiray tanindrazana tamin'ny toko fahenina andiny voalohany hatramin'ny fahenina aorinany kosa dia ny namonoana ny Jaona mpanao batisa zany hoe tery ao anatin'ny fanenjehana zany ty texte momba ny fanirany ty mba azonareo ve nidikan'izany eo aloha tsy fankasitranan Jesoa tany an-tanindrazana ao ariana famonoana ny Jaona mpanao batisa mpialolalana ny Kristy fa eo anelanelan'izay dia fanirahana ny mpianatra efa misy dikany sahady zany eo amin'ny firindran'ny tantara zany hoe na inona dia manery taky ninona azy ny fanenjehana ny faniliana ndao ihany maniraka i Jesoa io moa zany inona ny antony namonoana ny Jaona mpanao batisa tsy hoe inona ny namonoana azy maketo ny tanako dia zay koa nareo dia teniteny
fa naninona ny tez Jerôdy? Tsia iny aloha teny nomeny tamin'ny vehivavy anankiray izy vakio fotsy le soratra mazo io fa rehefa ohatra izany hoa aza ny tapikandro zay ty aloha ity nijerena inona ny antony mametraka an'ilay textsika fa mba mahafantatra kely hoe inona moa ny antony nanaratra azy jaona tamin'ny eo amin'ny 1970 e zao no voasoratra amin'ny anaran'ny tompo fa jaona efa nilaza tamin'ny Heroda hoe diso ianao raha manambady ny vadiny ralanao ary Herodiasy dia nanao otripody taminy ka naniry hafaty azy nefa tsy nahazo ny mpanjaka nitady haka ny vadiny ralahany dia nanary ny jaona mpanao batisa izy amin'izany zay le izy zay zany ny antony nahatonga ny jaona mpanao batisa ho vonoana satria tezitra taminy ny mpanjaka tezitra tamin'ny fananarana zany ve mahatonga ny olona akano tsy teniteneny iny fatany mama eo mitenena ihany na ho tapadoa aza eny ary misy fitenenana hoe samy miaro ny rambony tsy ho tapaka sa hoe ny lohany tsy ho tapaka eny ary andeha isika hijery mario kely aloha fa izao tantara izao araka ny eo ambanin'ny soramandry dia voalaza ao Matio 10:1 hatramin'ny 12:7 sy ny Lioka 5:1 hatramin'ny 1. Zay moa ilay hoe filazantsara sinoptika mitovy fijery hitany amin'ny Marka, hitany amin'ny Matio, hitany amin'ny Lioka koa ty tantara ty. Voambolana manandanja amin'ny mahafiarahamandinika soratra masina azy moa dia mijery sika na foto-kevitra manandanja na voambolana manandanja na koa hevitra tokony hazavaina ao amin'ilay soratra masina dia manity sahady sika fa tsy roa akory ny eo anoloan'ny 220 fa tokony ho 230 azafady ry havana. Misy voambolana 10 ireo fa avadio aloha ny taratasy eny ampelatanantsika dia ndao mba hanandrina hitanisy sika aminao inona ny voambolana manandanja ato amin'izao anjara mofinainantsika izao fahefana nanaraka aiza misy an'izany naniraka ny mpianatra naniraka nandrara aloha moa ilamina dia isese atobohany amin'ny 17 misy voambolana farafakeliny ao efatra manandanja raha kristiana no miresaka raha baiboly no velarina ny antso 12 kay indray mba tsy hita naniraka fahefana efa voalaza inona koa nandrara mbola ao amin'ny 17 ve zay dahoary dia inona koa amin'ny 19 inona ny voambolana manandanja ao le mpitendry zava-maneno ve mba omentsika taratasy fa taraka any ambony any foana izy dia indraindray tsy mahazo inona koa tena inona koa ray minitra sisa dia tonga amin'ny fito sika dia aleo mandroso nareo fa tsy teny ihany amin'ny teninareo fa tsy miteny rehefa sainy ary tsy manina na any amin'ny 13 nareo dia efa hiteny andiny fa 13 ve misy
misy voambolana tena manandanja ao amin'ny fiainantsika kristianina avy eo amin'ny 13 ao. Diloilo, nosorana diloilo. 12 ary ao kosa tena tsy mahita an'io dia aza nijery. Mitapina ina amin'ny masonareo. Be baka zany voambolana tsy azo idivirana raha baiboly no miresaka amintsika. Raha miala ao amin'ny baiboly zany dia efa tsy fiangonana tsony ny fiangonana. Tsy azo idivirana mihitsy io, tsy azonareo esorina io. Voambolana manelingelina mibetsaka io. Tsy zay da ho ary sika sokafy amin'izay ny taratasitsika. Misy voambolana 10 ireo ny fantenana. Zany ho ny fantinandreo fa nampianareo tsy voalaza koa zao ny 12. Efa zatra loatra angamba tonga dia nanivaka any amin'ny 2 fa tsy nakeo amin'ny 12. Ndao ary ny antso inona ny dikan'izany? Hoe ny antso amin'ny baiboly dia manasa. Mariky ny fiombonana koa zany raha ohatra hoe avy sakafo. Jisoa moa any amin'ny jaonina any dia misy filazana an'izany. Avy sakafo. Ny antso. Izay fiantsona misy filazana fiombonana. Eto dia fanasana ny mpianatra mba aninona? Iombona asa. Iombona asa fa tsy sakafo. Isika moa rehefa hoe avy agape dia betsaka ny mamaly ny antso. Avy tory filazantsara firy ny andeha raha hariva. Zay ilay izy. Fa ny fiantsona rehetra dia hetsika fanasana fiombonana. Raha miantso anao zao hoe avy aty ny dikan'izany mba andao sika hifanakaiky, andao sika. Andao sika hiaraka hiasa. Tsy atao fiantsona ohatra mandroaka kohatry ny eny ambony tamboho. Tsy izay ilay fiantsona. Rehefa masika kely zany ny tovavy dia zanga akondroana. Eny ary. Manasa fiaranana fiombonana. Hoy ny Romanina 2:7 izay tsika tsy enjery tsara manao hoe ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina. I Romanina 2:7 io dia ilay manao hoe izay nantsony raha teo no maninona ao aorianan'ilay hoe Romanina 2:7 e. Satria tsy haintsika tsy enjery ilay izy afa-tsy ny Romanina 1:7 dia ndao aloha avadika. Romanina 8:30 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ary izay notendreny no nantsony koa ary izay nantsony no hamarininy koa ary izay no hamariny no nomeny voninahitra koa. Ahoana tsara? Izay notendreny, izay nantsony ary izay no hamarininy. Azony ilay voambolana hoe notendreny. Izay ilay hoe ny antso. Voambolana manaraka naniraka. Izy io moa zany dia apostelo ny dikany. Ny aingany. Amin'ny tena hoe ny aingany dia teny fototra zany. Grika tranainy. Apo. Fiangana. Stelo. Fanomanana. Fampitaovana. Fanirahana. Izany hoe ny naniraka dia milaza hoe fampialana amin'ny toerana anankiray andeha amin'ny toerana anankiray. Raha amin'izao fotoan'izao moa ny fifanana tafika masina dia hoe miala ao amin'ny rindrina efatra ny fiangonana mandihana mivoaka ny rindrina efatra. Dia avy amin'io koa zany no nangalana ny fiantsona hoe apôstôly. Iraka. Andao avelantsika aloha ny namana ny teny hoe 12. Inona ny maha-manandanja ny 12 araky ny hevitrao?
roambe folo ngany any fa tsy efatra amby roapolo iny eneniny roambe folo isamy mpianatra inona koa ny zanak'Israely efa voateny teo inona koa roambe folo taona Jesosy nentina niakatra tany amin'ny tempoly zava-dehibe zany manandanja ny isa roambe folo ao amin'ny baiboly manaraka tsororo fa manina ny tsororo fa tsy telotelo ray zanaka fanamasina e tsara androno indray vavolombelona reheto amin'ny taratasy io nitsypiany eo satria asa fitoriany ty vavolombelona ianareo eo Jodia Jerosalema Jodia Samaria farany tany dia nitsypiany eo ny vavolombelona anankiroa dia manamarika ny isan'ny vavolombelona takina mba hanamarina zavatra anankiray io vakitsika io Deutéronomie 19:15 io fametranan'izany fenitry ny vavolombelona azo ekeny zany raha soratra masina hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo raha vavolombelona iray monja dia aoka tsy hitsangana hiapanga olona ny amin'izay eloka na ota na taona na inona na inona fa miteny ny vavolombelona roa na telo no hanorenana mafy ny teny ay roa na telo ihany zany le izy nataon'ny Tompo ampetiny rova raha telo izy zany dia lasa efatra ny tarika mandeha nefa ny tanàna vakivakiana betsaka atao roa ataontsika mba atao an'izay fotsiny le izy tomana ny saitsika tarika firy zany ny apôstôly nandeha enina ny nandeha vavolombelona ary ao amin'ny Deutéronomie 30:19 ny Tompo ilay miteny hoe miantso ny lanitra sy ny tany anio eo izy le teny hoe napetraka eo alohanareo ny fiainana sy ny fahafatesana mifidiana ny fiainana mba ho velona ianareo raha miteny zany ny Tompo hoe miantso ny lanitra sy ny tany dia nataon'ny vavolombelona tamin'izay teny ny tao manatsika hisafidy ny lanitra sy ny tany mafiorony zany teny zany ao amin'ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia olona roa ny voalaza fa teo am-pototry ny hazo fijaliana dia Maria sy Jaona fantatsika fa Maria dia anankiray tamin'ny ireo vehivavy nakeny amin'ny fasana ary namita ny iraka avy hatrany vavolombelona io namafiorina ny teny izay nolazainy ny fanatrehany ny fahafatesan'i Jesosy tena vavolombelona nahafatesan'i Jesosy izy fa tsy ohatrany tsy maty akory Jesosy ka ahoana moa izy ny tsy ho velona fa tena hitany mihitsy fa maty Jesosy ary fantany koa fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy hitany koa ny fasany vavolombelona izy anankiroa koa izy ny teo amin'ny hazo fijaliana Maria sy Jaona araka ny tenin Jesosy raha vehivavy indro ny zanakao raha lehilahy indro ny reninao arak'izany dia manatsoaka hevitra isika ny hoe ny asa fitoriana ny filazantsara dia tsy rarahan'olon-drery fiara-miasa ny fitoriana ny filazantsara zasy anao farafahakeliny iombonana amin'Andriamanitra io araka ny iraka ampanaoviny tsy an'olon-drery ny fitoriana ny filazantsara asa iombonantsika ny fitoriana ny filazantsara manaraka fahefana voambolana frantsay dia manao hoe puissance na force na dikako hoe vaika hoe mahery vaika vaika na hery izy io dia tsy zavatra miainga aty anaty zay ilay hoe ex avy any ivelany io avy any ivelany ka amarinina araka ny lalàna
ohatra ny manam-pahefana anankiray dia maniraka olona anankiray eo ambany fifehezany mba hamita asa any amin'ny faritany any ampitan-dranomasina dia misy hoy ianareo mpiasa-panjakana ordre zay zany a ity fahefana nomen'ity Jesosy Kristy no toy ny manoratra taratasy ka manome fahefana ny mpianany handeha hamita fitoriana ny filazantsara. Ohatra amin'ny fandraisantsika mpitandrina amin'ny zatrara dia misy taratasy fanirahana fanomezam-pahefana atolotry ny toeram-panomanana mpitandrina fa tsy tonga ho azy eto reny olona reny. Misy taratasy zay ilay izy avy any ivelany io fa tsy zany hoe mpitory filazantsara zany dia tsy olona manira tena tao voatango fa nirahany ianao ary Jesosy no maniraka. Nirahany isika ary Jesosy no maniraka. Betsaka zao mpitory filazantsara eny an-tsena lolo fotsy ve reny sa voatango? Aleo ho an'izany a bedin'i Jesosy io tsika fa ny tompony malala ahoana hoy soratra masina izay tsy mamory dia manahaka. Avelao izy hoe fa fanahy miasy fanahy miasy tsika nytromanao dia ny manakorakora ndo mba hitondra an'iny koa dia raha aloha hifantina mpandihy ianona sy ianona mandidy ianona mihira dia zany anjarako mitory teny a dia ozy zao nareo tsy havita tsy amin'ny rond point be any sotro hoe tsy misy dia ndao koa tsika mba hananga inona ary mampime anareo amin'izany zay ilay hoe ny antso naniraka apostelo no tsy hivoaka raha tsy ho any atao masina ihany. Eny ary raha ohatra nge tsika maketo dia efa namany tonga any Italia satria misy vazaha be dehibe efa mahakasika amin'ny fony italiana sisisa. Ndao ary sika dia amafisina ny hoe tsy avy ao anatintsika io a fahefana avy ivelany ary Jesosy Kristy no nanome fahefana tsy finiavanao tanatria zany hoe azafady anaty farangisosina sika nidedadedaka hitory fa matoa isika mandeha satria nirahana ary nomena fahefana ordre nahiraka voadidy andeha sika zany hoe dikany ordre. Ndao ary manaraka eo tehina izy namantsika nilazany hoe tehina teo inona ny fahafantaranao ny dikany tehina ao amin'ny soratra masina sa misy tehina ny ariana any so dia misy tehinao kosa alefa ny ariana hoy ny mpikabary tsy tehinao ka ialoha andrina nareo tena efa tsy gazy tsony hoy ny mpikabary tsy tehana ka ialoha andrina ialatsiny izy amin'io dia zany lazainy any hoe eo aloha foana ny tehina. Fampiasany tehana anankiray amin'izay fampiasana ny tehana dia manohana anao ampandehanana izy. Fampiasana ny tehana koa amin'ny tontolo nyty soratra masina dia natao izy andrefesana. Raha izay zany no raisitsika dia ny tehana aloha dia mpitaridalana, ny tehana dia andrefesanao ny lalana zany hoe ny atreto ametrahanao ny atreto amin'ny lalanao. Ny tehana dia famantarana ny soratra masina hialo lalana anao ny soratra masina raha handeha hitory filazantsara ianao ary andrefesanao zay ataonao koa atreto ny ataoko fahaizanao mitehina ny atreto be dia be ny hevitry ny atao hoe tehina sy ny fanambarana ara-baiboly na hevitra ara-baiboly ny atao hoe tehina. Aiza ho aiza amin'ny soratra masina koa no hatadiavanareo misy filazanany hoe tehina teny Mosesy. Aiza ho aiza amin'ny soratra masina fa tsy iza nitondra tena
hoe ny salamo fahatelo amby roapolo ny tsoraka azonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra ao amin'io a dia mazava koa ny filazana fa soratra masina no ambarany atao hoe tena makany amin'ny hebreo sika dia hoe maninona tsitsitsiana tsorakazo tsorakazo ny vavany koa ny soratra masina tehina ahoana moa ny toromarika Jesoa ato fandrarana ahoana le tenenin' Jesoa ato amin'ity marika ity inona ny lazainy momba ny tena vakio kely hoe tena ihany no entina ao amin'ny andininy favalo ho any amin'ny alehana na kitapona vola ao amin'ny fehikibony afa-tsy tena ihany izay ny toromarika nomen'ny tompo fandrefesana fitaovana andehanana raha mpitory filazantsara zany tsy hitondra soratra masina dia inona ny aminy hoentina daholo ny ovy sy ny karoty fa amin'ny baiboly adino dia lasa inona zany zay vao tena fitsangatsanganana fa tsy fitoriana filazantsara olona mitsangatsangana mbola mitondra baiboly kapa matsary sika fa rehefa voahomana hiala ny Egypta ny zanak'Israely dia voaresaka tao zany kapa zany fitafiana moa zany dia aza tonena fa hatrany an-tampon-doha hatrany am-paladia fitafiana daholo ny satroka hatrany amin'ny kapa ny kapa dia ilazana ny fahavitan'ny fiomanana tsy misy mpitory filazantsara ka hoe tsy hiomana fa tonga dia katrofy andrangaha Jesoa ny mpamonjy ny beba tsara homana ianao sa ve nisy hoe hiomana andeha ka ny kapanao apetraka voalohany fiainantsika andavanandro fotsiny ianao zao ny homana anakaty inona ny napetraka ao farany solomaso angamba aloha fa rehefa miakanjo ianao zany hoe tampindokatra ny am-paladia mety ny satroka koa ny farany fa inona ny tena farany mba ataovy angelo hoe ny tenisinao dia zay vao mampidira pataloha sahirana eo ianao ny kapa ny farany manambara ny fahavitan'ny fiomanana zany rehefa vita ny fiomanana asio kapa ny tongotra fa manambara fanetretena koa tsy misy hoe napiditra kapa ka ny andranandrana ohatran'izao sady mampiditra kapa skobidongamba dia mety ety ihany zany fa sy dia mivadika eo ny akavy sy akavanana fa raha toy isika ka nametraka kapa tamin'ny tongotra ny kapa jiosy dia misy an'ilay fatorana kely dia tsy maintsy nanino ianao niondrika ianao manetretena rehefa hitory filazantsara tsy hoe asio kapa fotsiny tongotra dia kapa zany dia mba hatsovoan'ny tsilo rehefa makany atao masina fa fanetretena zany miondre rehefa mitory filazantsara vita ny fiomananao aza manao hoe tsisy oatra fa za tia ny andeha tsia miondre ary manetretena rehefa hitory filazantsara izay ilay hoe asio kapa ny tongotrareo fanehoana fahavonona fahavitan'ny fiomanana ary fanetretena koa dia ireo misy andiny soratra mazy zay tsy valaparantsika noho ny fotoana akanjo roa nandikan'ny akanjo aza mitondra akanjo roa dia zany tsisy olo akanjo mihitsy zany nefa 10 andro ny atao masina ianao kosa efa nijery an'io taratasy io ao zany misy filazana hoe aza manao fitandro sady hitory filazantsara ianao nefa nisy kidy any am-paosy ihany rehefa Jesoa no hitafiana dia Jesoa
rehefa Jesosy no tompona dia Jesosy, rehefa Jesosy no toriana dia Jesosy. Fa tsy hoe Jesosy plus kisoa, aza-perahana amin'ny kisoa zany Jesosy. Tsy voavonjy ianao raha vao mihina kisoa, tsia. Rehefa Jesosy no toriana dia Jesosy aza manao fitandroa. Jesosy ry havana tsy ampiana kisoa. Ampy ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Mba azonareo ve zany mba tsy lalao teny zany e. Misy fiangonana milaza hoe Jesosy fa raha ohatra ka mihina kisoa, kisoa tsy mety iray an-danitra. Ianao ary taloha efa ninana efa any amin'ny rahanao zany ny kisoa. Efa nidioviny rahan'i Jesosy indray hoy izy. Eny ary izay ilay izy aza manao fitandroa. Tsy hoe zany hoe iny fa hiainga ny mpandeha tory filazantsara dia miaraka amin'ny sakosy sy ny sachet. Mba mitondratondra sachet eo fa manaitra maraina amin'ny plasy. Ataovy arona lamba n'ilay tamin'ny fetiny renireny no entiny. Dia tonga zany ny andeha zany ny mpitory filazantsara dia tsy azo hitondra sakosy mihitsy fa dia ny akanjo eny akoditra ihany fa izay ny hevim-panahiny io. Aza manao fitandroa. Rehefa Jesosy no tafiana dia Jesosy. Kristianina tsy mifangaro zany no afaka andeha hitory ny filazantsara. Mandeha indray isika. Tena, kapa, akanjo, kojakoja 500 daholo zany. Sa efa arivo zao ilay kojakoja. Fibebahana, io ilay hoe tena zavatra tsy azo esorina ao amin'ny baiboly io na tsy pihana. Na hoe ndao anao dika teny vaovao dia esory daholo ny teny hoe mibebaka sy izay iray fototra amin'izany. Tsia. Ny fibebahana dia fiovampo. Vakio tsara mihitsy aloha ilay izy. Ndao hoe iarahantsika mamaky. Metanoia, ndikany amin'ny grika tranainy, teny fototra, amin'ny teny hoe tranainy dia teny fototra zany. Olona mahazo tsara ny momba azy, tena tsy netiny nataoko. Ny faharoa, mamela ny heloko. Ary ny fahatelo, izay tsy mahatanteraka ny fibebahany maro matetika dia olom-baovao ao amin'ny Kristy izy. Ny olona tena voamariky ny fibebahana dia ny haiko fa tsy nety ny nataony. Mangata-pamelana izy ary manana zotra mpiainana vaovao izy. Izay ilay hoe fibebahana. Dia misy fanoharanao ny tsindretra sy angidina. So dia lazainareo ilay kambana anankiroa ato indray dia vadiny asana lazainareo fa tsindretra io. Tsindretra. Indrindray mantsy ny olona badabadalena dia hoe ndretra. Tsindretra. Izany moa dia efa nanahinay menadahavo rehefa tamin'ny fotoanandro. Tsindretra sy angidina. Inona ny tsindretra? Nareo nge fa reny voatra loatra e. Nareo zany tena tsy miaina ny tontolo ambanivohitra mihitsy. Inona ny tsindretra? Ny biby any anaty rano miova angidina ohatran'ny hoe fanday miova lolo. Fa ny angidina riavana dia nanomboka tany amin'ny tsindretra any anaty rano ary izy maniditsidina mahafinaritra antsika iny dia avy tsindretra izy iny. Fa averenany anaty rano ny angidina velona za tsy velona? Maty. Ohatran'izay ny olona tena nibebaka. Raha toa izy ka niala tamin'ny lalan-dratsy, ny fahotana, ny aiky, ny fahatsony dia nangata-pamelana, voavela heloka dia manana fiainana vaovao. Tsy velona any amin'ny otatsony izy. Misepotra izy raha miverina any. Tsy avy miaina izy raha miverina ny fahotana. Izay ilay fiovana, fiovampo. Metanoia dia azo adika koa hoe fiofoana. Resaka biby lava indray ny resahantsika. Ny zava-masina aza ny resahana. Efa misy tonga dia koditra be sahady. Reny biby lava ireny tsy haiko ilay karazany fa tany ambanivohitra dia maninona? Misy fotoana izy
mamela an'ilay ohatrany hoditra fotsifotsy iny dia izy hafa mihitsy indray no mandeha eny fa navela n'ilay hoditra fotsifotsy ohatrohatr'izay miofoka zay zany tsika ireo zany olona tokony efa avy niofoka daholo efa avy tsindretra daholo efa angidina daholo tsy velona any anatin'ny onahonany fahotanantsony dia andao indray ary sika antehanantsika vetivety ny hoe vavolombelona zay marturiany ny teny milaza azy eo amin'ny voambolana fototra ny baiboly fototra mpanamarina fa zay tokoa no izy vovoka io nasaina atao vavolombelona inona koa zay vovoka angambozy le mandaa filazantsara vovoka io zany ianao ve efa naisa vovoka fa hoy ny soratra masina toromarika Jesosy raha misy mandaa dia ahitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo zany hoe ho vavolombelona be dia be ny ilaza fa io tanàna io tsy nandray ny filazantsara tsy rotsony zany ny vavolombelona eto fa be dia be no anamarina fa tena tsy nandray filazantsara io tanàna io aza mba ho isan'izany diloilo moa zany any amin'ny Jakoba le hoe raha misy marary dia mety tsy olona dia izy anisitra diloilo ilay marary dia ho sitrany izy ametra tanana aminy diloilo hatrany amin'ny nosorana ny Saolo mpanjaka dia efa nampiasaina ny diloilo iray tandroka mba jereo koa zany fa maninona ny tandroka fa marana zany fa tsy le fa marana eny amin'ny mpivarotra fa marana kely centilitra cinquante saucisse efa taloha koa zany efa tavoangy daholo zao fa marana sa mbola misy an'le misy tahony kely reny avelantsika any zany ny diloilo dia nampiasaina tamin'ny fanosorana olona ho tompona andraikitra sary ny fanahy masina koa izy eo amin'ny soratra masina ny nosorana ho mpanjaka dia nametrahana diloilo ohatran'izay ny olona nosorana dia nampiasaina tao amin'ny fanosorana ny diloilo toy ny mahazatra dia fampiarana fito narafitra ao amin'ny teny hoe mitory dia efa kitsika mikorisa fotsiny dia mba eritrereto any an-trano any ary iaino voalohany dia mitory zany dia mitsangana hitanareo eo m mandehana tsarovy fa voalohana ny fiangonana ny fitoriana ny filazantsara ampio hoe tsy asan'olon-tokana fitoriana ny filazantsara ka hoe anao zany pastera fa tsy anay tsy zany moa tsikitsika efa tsy zany tsony efantsika le miara-mirona ry mpiantafika mitory itokio ny tompo amaivany ny tenanao avelao any ny zavatra manavesatra rehetra ny adi-tsainao ny sisasasisanao ny asanao ny dosie be anao am-piangonana dosie be anao any ampiasana zafady avelao any aloha zany amaivany koa ny tenanao hoe aza mitondra an'reto dia tsy miankina amin'ny zay anananao na ny vatsy entinao ny fahombiazan'ny fitoriana ny filazantsara ataonao na ny fahatanterana zany fa tena miankina zato isanjato amin'Andriamanitra tia ary kanentina daholo ny karoty sy ny ovy avy any Antsirabe dia nefa nyrombahan'ny olona teny an-dala dia niny ianao hiverina miaraka amin'ny karoty sy ovy ianao toriana ny filazantsara tsy miankina amin'ny zay ovy sy karoty ny fahavitany io asa fitoriana io fa miankina amin'Andriamanitra ianao mandeha ny zava-dehibe dia tena isy trano ivantanana ianao aza misalasala miantrano aman'olona sy lozan'izay isy andray ny mpitory filazantsara aza misalasala miantrano aman'olona soratra masina dia hoe mitoera ao mandra-pandehanareo dia aza mba hoe trano be parasy be ty andao hitady hotely amin'ny fotoanandro fotsy ela mitady-trano ny braony FF ohatry ny tsisy tazakato ry zareo fa miomana ny amin'ny-drariva angamba dia nandeha dia io zany le trano
ay aty zany ianao paster dia zay aty dia za zany efa angoniko zany ny heriko rehetra aty zany nipetraka ny olona mihitsy izay fiteniko zay angoniko ny heriko rehetra jesoa ampio zany fa aty nipetraka alinaliny dia miveriny izy rovavy paster andaotsika hifindra fa tsy mety ato tsy mety ato ka tena tsy nety tokoa le trano saingy rehefa zay nisy dia ao ianao ao ny tranonao fa raha mbola nisy zany azo nijerena dia nijery izy dia nipita tany izy fa miomana fa misy trano honenana foana fa tsy hoe za aiza le andeha any Beroro nanao tafika masina tamin'ny Beroro zay fa trano be parasy ny tapitany tsisy hoe lehilahy sy vehivavy fa trano kely zay dia nisarahana entana fotsiny dia ny tapitany fa tsy mandramana fa parasy an'izany le ilanany teny le soratra masiny fahendrena dia ataovy hoe anabaviko ianao amin'ny trangan-javatra zany za tsy hiara-tory amin'ireo lehilahy be dia be ireo ro vehivavy be dia be ireo misy ohatr'izay zany dia tsy tokony hifidy sika fa naizanaiza trano hitoerantsika dia miomana hipetraka amin'izany amin'izay io zany ny misy dia eo zany tsika dia inona koa manatsafidy sika tompo dia manao hoe rehefa tsy mandray ny olona hitsano fotsiny ny vovoka amin'ny tongotrareo ny nanirahany tompo atsika dia hitory fa tsy hanery ny olona handray ny filazantsara za tsy hialeto raha tsy mibebaka ianao ary miova ny fiainanao mandihana mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra mino sy atao batisa no vonjena sy ny sisa sy ny sisa ny rahana hitory isika manatsafidy ny toriana manaiky izy aleloia entinao ny vovoka tsy manaiky izy aintsano ny vovoka hitory ny anjarantsika io zany ilay fampahirezana antsika sanatriny hoe ny ao an-tranonao tsy miditra am-piangonana nefa ianao hitory filazantsara dia io dia mampitsika ny olona za tsy anao tafika masiko le vady amanjanako ary firy taona zay niteny taminy taona azy tory filazantsara mbola tsy hita ihany zeo mampiady akoa ny ronan'izy menaka dia manao dômy dia manao loto rehefa lahady za tsy anao tafika masina marina sasadiso rehefa nitory ny filazantsara tao amin'ny ankonanao ianao ka tsy nahazo fotaka mihitsy ajanonao fa tsy vovoka tsony aleo mandeha ahoana hoe Paoly apôstôly rehefa tsy nanaiky ny jiosy manasa tanana amin'ny rahanareo fa hoany amin'ny jentilisa efa taonga izy tao Jerosalema izy fa tsy nanaiky ny jiosy aleo andeha hiandry ny tsy afaka ve ary misy olona miandry anao dia aza mba kivy ny tsy mety dia hoe tsy nitory tamin'ny tao an-trano ianao nefa maimaika andeha ho any Jodia fa rehefa nahanao zay ho afaka ao ianao mbola manao zay ho afaka ao mandrakizao mbola ireo ihany ao feno fotaka ny kapa dia atony mafy be io ary ny fotaka ndray andro nisy olona tena mafiatoko mihitsy toriana filazantsara dia nitenenako izy manasa tanana aminao dia mivagiko le tenin'ny Paoly afaka miranao pastera aza tao an'izany zay io soratra masina mivagiko tsy hiverina eto aminao ntsony hitory filazantsara anjaranao sisa fa nangovotra be mihitsy izy fa raha n'izy tonga ihany efa izany le hoe tory filazantsara misy fotoana koa tena fotaka totony eo fa tsy vovoka tsony manatsafidy tokoa ny olona tsy azontsika terena izy fa ny fifalitsika dia hoe navita nanambara ny filazantsara azakivy amin'ny fandavan'ny olona fa mety isy zany rehefa mibebaka ianao dia ampibebao ny hafa eo amin'ny andininy faharoambin'ny folo moa dia filazana hoe nanambara fa tokony hibebaka ny olona le vombolana hoe tokony dia tao mampandefitra ny sitrapon'Andriamanitra mbola mitoy ihany amin'ilay hoe manatsafidy izy na hibebaka izy na tsy hibebaka fa torio ny fibebahana ambara ho amin'ny fadisony tao mizy hiaiky fahotana sy andray famonjena mba hiova fo anjarany sisa
imasoy ny mahaolona sady naninona izy eto amin'ny andin'ny fahatelo ambin'ny folo namoaka demon'izy no nanasitrana ny marary. Fitoriana ny filazantsara zany dia sady fanafahana ny olona amin'izay mangeja azy ara-nofo toy ny aretina, ny ara-tsaina, ny ara-panahy, ny ara-petsepo. Fa tsy fetsepo io koa dia mila fanafahana. Zay moa zany ny amin'ny sabotsy izao le ratram-po mila fanafahana io. Fitoriana filazantsara zany. Ary ny farany aza misalasala intsony miara mitory fa tsy hoe miara matory. Miara mitory mandehana tsiroroa. Tandremo zao miara matory atao am-piangonana tsisy andefa dia ato miesona voky dia matory ato mihaino filazantsara ny atao tsia. Miara mitory ary maiza miara miasa mandehana tsiroroa. Zay ary havana ny tamin'ity an'ity misaotra ny tompo isika ny amin'ny fiombonantsika teto hivavaka isika. Tompo manonona vavaka mangina izahay ho fankasitrahana anao ny amin'ity fotoana ity ary ho fametrahana koa ny momba anay sy ny ankonanay ary ny firenena sy ny manodidina anay eo am-pelantananao. Ary zao koa izahay dia manonona manokana ireo namanay mpiara-manompo aminay handeha handray anjara mitafika masina iarahana amin'ny FOIBAFF ny Toamasina. Dia entinay mbavaka tokoa tompo ny asan'ny fiangonanao amin'ny famangina ireo osa sy marary ary ny manamanjo fampandraisana amin'ity anio ity. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay anio izay anona sahaza ho anay, ary mamelana elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo. Amin'ny fifaliana no ivoahanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrana anareo. Amen. Petraka anareo ry ama. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.